Feno folo amby zato taona ny Akademia Malagasy izay misahana ny haisoratra, haikanto sy hairaha malagasy. Ny taona 2025 no nananganana ity Akademia Malagasy ity. Tao anatin'izay folo amby zato taona izay, mpitantana enina no nifandimby, teratany vahiny Andriamatoa Anthony Julie no mitantana azy. Ankehitriny Andriamatoa Rajana Andriamananjara no voalohany. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny sehatram-pikaroana ity Akademia ity, eto ny velaran'ny hairaha avolenta ka isokafan'ny voka-pikaroana tamin'ny lasa sy ny ankehitriny. Volontaona lasa izay fanamby roa no napetraka, ny fanatsarana ny lapa sy ny famoahana rakobolana. Ankehitriny maro toerana ny Akademia Malagasy satria efa misoratra aminy ny tany misy azy. Maharaka ny fivoaran'ny teknôlôjia ity ivotoerana ity, no mafisina teto fa efa vita printy ny rakobolana sy ny rakom-pahalalana 7 Efa tafaverina eto ihany koa ireo vakoka tany ampitan-dranomasina toy ny tahirim-boky Fond Grand Didier izay mirakitra ny tantaran'i Madagasikara ary dia tahirizina atao amin'ny Musée de la Paléontologie. Zava-dehibe tokoa ohatran'ny antsika Malagasy ny manana akademia izay mankalaza androany ny fahafolo amby zato taona. Araky ny voalazan'ny filohan'ny akademia teo moa dia itsika Malagasy zany no manana ny akademia ela indrindra eran'ny Afrika, ka no sady afaliana lehibe no ataoko fa manavaka atsika amin'ny toerakafa ny Afrika zany izay no sanahana tahaka atsika koa. Manaraka an'izay rehefa mijery an'ity musée ity, musée-ny paléontologie, dia tohina ny fo ary lasalasa ny fisainana satria manana arena tsy tapesapesenina mihitsy tsika Malagasy, fa itsika no tsy mahakotsakotra, ka dia manjary mampalahelo amin'izao fotoana zao toa tsy dia tadidy loatra ny lasa izay arena tena velona sy vanina tokoa eto amintsika. Raha mahita ny fomba amam-panao izay nananany teo aloha ato amin'ity musée ity koa dia afaka milaza fa nanana ray aman-dreny namela soa isika, fa mbola isika ihany koa nitsonahy nantova, ka mampalahelo zany zavatra zany. Fa tsy apetraka atsika amin'izay ihany le izy, fa tsy maintsy mametraka fanantenana hatrany hatrany tsika ho an'ny taranaka mandimby, ho an'ny tanora mba iroso andeha amin'ny fampivoarana n'ity tanindrazitsika ity. Ny fanjakana no mpiaro sy mpiain'ny Akademia Malagasy tsy mihoatra ny 109 ny mpikambana ao aminy hatramin'izay, 20 zany tany am-piandohana, 20 sy 900 kosa amin'izao fotoana, 20 mianadahy na vita be teto amin'ny Akademia Malagasy no mitolorana maro-boninahitra.